Raha ny tontolon'ny fiahiana ara-tsakafo kosa no resahana dia manana andraikitra ao anatin'izay indrindra moa sy amin'ny fampandrosoana maharitra ny vehivavy izay maro anisa amin'ny mponina eto amintsika. Antony izay nametrahana indrindra ny vovonana nasionalin'ny vehivavy ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiahiana ara-tsakafo moa izany, ary miara-miasa akaiky amin'ny vondron'ny nasionalin'ny isika ao anatin'izay. Vehivavy mandray andraikitra andro firenena. Io ny fanamby apetraky ny vovonana nasionalin'ny vehivavy ho amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiahiana ara-tsakafo. Izany dia tafiditra amin'ny politika isamparitra mikasika miralenta eo anivon'ny voameran'ny nasionalin'ny. Ho a Madagasikara dia ny 7 Maritsa 2024 no napetraka amin'ny vovonana. Dia ny vehivavy no be indrindra ary izay miampy nametrahana azy satria ny vehivavy ihany koa no miasa fantatra any ambanivohitra, miasa ao tokantrano, miasa any amin'ny toeram-piasana dia manana ny maha-izy azy ny vehivavy ary manana izay rispo izay tena andray andraikitra ary izay nahatonga anay manana an'ilay tena slogan hoe vehivavy mandray andraikitra andry ny firenena, ka vonina vehivavy ampandroso maharitra ny firenena ary ara-tsakafo. Manarak'izay dia satria manana an'ilay tanjona goavana be ny komisiona oseana indienne ametraka Madagasikara ho sopitry ny komisiona oseana indienne dia izay ny antom-pisinay zany eo amin'ilay sehatry ny fiahiana ara-tsakafo. Ahafahana manatratra izany dia miara-miasa akaiky amin'ny ministera mponina, ministera tontolo iainana ary ministera fambolena izay mpiamin'ny vovonana nasionaly ny vehivavy amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiahiana ara-tsakafo. Ny vovonana dia voalohany indrindra aloha zany dia manentana an'ireo association fikambanana satria fikambanana efa nisy talohan'ny vovonana dia misy ireo fikambanana izay miasa misehatra ny fampandrosoana maharitra, miasa misehatra ny fambolena, fiompiana, jolo dia ireny fikambanana ireny no antsoinay atao anatin'ny vovonana dia isy zany asa izay atao ohatra hoe fampianarana, fanabeazana, fanampiana eo amin'ny asa fambolena ary ohatra hoe mamokatra zareo dia asan'ny vovonana no mpiditra azy ireo zany any amin'ny resaka fandrarana, mandefa ny vokatra makany ivelany, mandefa ny vokatra makany amin'ny zay mila satria dia miara-miasa amin'ny komisiona oseana indienne izay dia ao anatin'izay zany ilay lalana natanterahana ilay izy. Androany dia nisy ny atrikasa izay nataon'ny vovonana nasionaly vehivavy amin'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiahiana ara-tsakafo izay notanterahana teny amin'ny Kneagra Nansana. Vehivavy avy amin'ny fikambanana samihafa manodidina 50 no nandray anjara tao anatin'izany.